antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo amin'ity alahady maraina ity. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Jesosy vaky fehizoro ho an'izay mino azy. Zany indray ry havana no lohahevitra hoentina ho antsika amin'ity maraina ity. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ndao sika hiaraka hitsangana hideran'ny Tompo amin'ny salamo fiderana fahatelo amby telopolo, ny andininy voalohany, ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina, ny andininy faharoa ambin'ny folo ary ny andininy faharoa amby roapolo. Miobio an Jehovah ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Mirafy iram-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehovah ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, eniky ny famindrampon'i Jehovah ny tany. Ny tenin'i Jehovah ny nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vava ny nanaovana ny amarony rehetra. Sambatra amin'ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny, dia ny olona novidia no lovany. Jehovah, aoka ny famindramponao hitoetra aminay araka ny anantenainay anao. Ataontsika ny hira fa 7:100, ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Iaraka hivavaka sika. Tompo Andriamanitra io, Rainay Zanaka Fanahy Masina. Nidiranao, manome voninahitra anao ary misaotra anao indray izahay amin'ity maraina ity Tompo, satria mendrika izany ianao. Dirainay ianao amin'ny Mahandriamanitra fitiavana anao. Dirainay ianao amin'ny Mahandriamanitra tsara sady mpanao ny tsara anao. Ary mbola dirainay ianao amin'ny Mahandriamanitra tsy toanao. Misaotra Tompo malalany amin'ny fomba fiasanao, fa na dia ato anatin'ny confinement azy izahay Tompo, dia mbola tsy nataonao diso anjara amin'ny fiombonam-bavaka tahaka izao indray. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, dia ilay fitiavanao tsy manam-petra, izay tsy takatry ny sainay ary omenao anay tsy ankanavaka. Koa apetraka aminao manontolo ity fotoana ity Tompo malalo, mba tsy hisy afa-tsy ny voninahitra ao, no amirapiratra aminay tsirairay avy sy amin'ny isan-tokantrano. Amin'ny anaran-tsoanao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana.
tsy avy antsony marina ho iny tompo fa ny mpanota mba hibebaka koa ka enotsika mpieritreretana sy fahanginana lalina ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika amin'ity andro ity. Efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Mbola iaraka hivavaka isika. Manoloana izany teninao izany indray izay tompo dia matsapa fa mpanompo tsy mendrika. Toa tsy nahatratra ilay tanjona tianao anay. Matetika tokoa izay tompo no mamono sofina amin'ny teninao. Matetika izahay no miala amin'ny fahendrenao satria tsy te hiala amin'ny fahazaran-dratsinay. Matetika ihany koa izahay no manao ny sitraponay aloha dia izay mba ambokam-potoananay no atokanay ho anao. Miaiky sy mifony eto anatrehanao izay tompo fa tena diso tokoa. Hoy ny teninao hoe miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa. Koa indreto izahay tompo manetry teny eto anatrehanao. Ianao ilay tompo ny famindram-po mamindra fo aminay tamin'ireo fihetsika, fiteny tsy araky ny nampianaranao anay. Mety izy ianao anadio anay tanteraka amin'ny ranao soa ka andehananay mendrika anao indray tompo, na ato an-tokantrano izany, na any am-piasana izany, na eto amin'ny fiangonana izany izay ianao no loa Kristy. Ndreto izahay manavao ny fanoloran-tenanay eto aminao, manavao ny fifandraisanay aminao, anjakaony aminay manontolo tompo mba sehoan'ny voninahitra ao. Miaraka amin'ny fiangonana, rirainay be famindram-po, mitalao aminao izahay. Mamelany ny elokay, diovy izahay ho afa-pahotana, sasao izahay mba ho afa-keloka, ary avozo ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatahany aminao. Amen. Fa tsara noho ny aina ny famindram-pon'ny tompontsika. Koa ndao isika hiaraka hitsangana andray ny famelan-keloka avy aminy. Tsy ampanjombona ny tavako aminareo aho, fa mamindra fo aho Jehova, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, koa tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsony. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny Masina. Amen. Ataontsika ny hira fanampin'ny fahatelo
dia mipetraka ny fiangonana orin'izay. Jesu vai-tu fesu afatahotra le fo zaninamu mavizozo sy yakinana tokoa vai-tu feozenana Jesu zanakinenavo vai-tu fira lufanai amijazite andavo vai-tu azo ituki nasale tsimba mifena afakani famusi nasayananu ekena Jesu toipo no levatu sinifleja Jesu toipo no lefeso regija Jesu vai-tu fesu ma visita ai fama Jesi uruzu malatataka fanai urivatu sarapaya samadayana ampu Denizuzu simiraja ninulinunda mansu Fatu azu ituki nasali tsimba ifena afagani fauzi nasayatanu ekena Jesu toipo no levatu sinifleja Jesu toipo no lefeso regija Niteni Baibuli no sabacetinai Angesini devoni laifavalunai Ramissima pauri causa isai Niteni tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Alohan'ny vaky teny dia mbola hiaraka hivavaka isika. Dia mbola misaotra anao indray izay Tompo fa mbola nomenao izao fotoana izao hamafazanao ny teninao aminay. Ny teninao tokoa mantsy Tompo dia fahasalamana ho anay. Ny teninao ihany koa dia fahendrena ho anay ary mitaizanay ho amin'ny tsara mandrakariva.
ny teninao ihany koa tompo dia loharano-piainanay. Koa tomohera ato anatinay fanay masonao, anazavanay, azonay mahatakatra izay tianao ambara aminay indray androany, ka hitondrainay vokatra tsara eo aminao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka mamaky ny soratra masina isika. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 ny andininy 1 ka hatramin'ny 7. Asan'ny apôstôly toko 9 ny andininy 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany andro izany, rehefa niamaro ny samy mpianatra, dia nimononmonina tamin'ny Hebreo ny Helenista, satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary ny 12 nampiangona amin'ny mpianatra rehetra ka nanao hoe, tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay. Koa amin'izany ry rahalahy, mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany. Fa izahay kosa hatrany fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka nifidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipy sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo, ireo dia narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nametra tanana taminy. Dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary niamaro indrindra ny samy mpianatra tany Jerosalema, ary marobe kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Ny vaky teny faharoa dia hitantsika ao amin'ny epistily voalohany sorata amin'ny Petera, toko 2 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7. Petera voalohany toko 2 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izay atoninareo toy ny vato velona, no lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa, ka dia hatsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny ao amin'ny soratra masina manao hoe, indro mametraka fehizoro ao ziona dia vato voafidy sady tsara, ary izay mino azy tsy ho menatra. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino, fa ho amin'izay tsy mino kosa, ny vato izay nilavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro, ary vato matafitohina sy vato lampy-maso lavaka. Ary satria tsy nanaiky ireo, dia tafitohina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo, hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Iaraka hitsangana isika hiain'ny filazantsara. Filazantsara ny Jaona toko 4:12 ny andininy 1 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'ny Tompo. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho, fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. O Tomasy taminy, tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana no hafantatra ny lalana? O Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ianareo, dia ho nahafantatra ny raiko koa. Ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. O Filipy taminy, tompoko,
asehoy anay ny ray dia ampo anay izay. O Jesosy taminy. Zay ely zay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va aho ry Filipo? Zay nahita ahy dia nahita ny ray, ko ahoana no anaovanareo hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa aho fa izao ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia minoa aho noho ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho makany amin'ny ray. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Alohan'ny toriteny dia hiaraka ataontsika ny hira 590 ny andinin'ny 4. Mipetraka ny fiangonana aorian'izay. Fateni mambisava ni azimbe ati fani lumanazava ni dia uari manulupa enjena manana jalifu milaza faly miarabantsika rehetra indray amin'ity alahady ity, ary dia faly ihany koa mizara amintsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Androany dia ny hoe Jesosy Kristy vato fehizoro ho an'izay mino, zany no raisitsika ho loha hevitra ny sotonina avy amin'ireo vaky teny telo izay natolotry ny perikopa ho antsika. Jesosy Kristy vato fehizoro ho an'ny mino. Inona natao hoe vato fehizoro? Mila vato maro vo afaka manorina trano, fa ny vato tokana tsy azo ananganana trano. Fa amin'ireo vato maro izay anorenana trano ireo, dia misy vato ray izay miavaka amin'ny rehetra, fa manana ny lanjany manokana satria manana ny toerany manokana ary manana ny anjara asany manokana, dia ny vato fehizoro izany. Raha eo amin'ny fiainana andavanandro dia ny vato fehizoro no apetraka mialoha rehefa hanorina trano. Tsy misy manangana trano ka sanatria manomboka any amin'ny tafo, na manomboka any amin'ny rindrina, na manomboka any amin'ny varavarana, na manomboka any amin'ny gorodona, fa manomboka amin'ny fametrahana ny vato fehizoro aloha, avy eo vao ny fototra na ny fanorenana, ny fondation ho isika, zay vao ny rindrina, ny tolana mba amin'ny varavarana, ny gorodona sy ny ambiny rehetra. Ny vato fehizoro ny voalohany, ny ambiny manaraka. Olona mpanoratra ray izay hoe ny ambiny dia ambiny. Andriamanitra ny voalohany, le tsy mana-taloha. Raha vao manokatra ny baibolitsika isika amin'ny Genesisy dia voasoratra hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra. Tsy nisy ny talohan'izay. Ary ao amin'ny filazantsarany Jaona, rehefa manolotra ny Jesosy Kristy koa, Jaona, dia hoy izy hoe tamin'ny voalohany ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Jesosy Kristy, lay teny tonga nofo, monina amintsika, ary izy ny voalohany. Izy ny nevin'ny zavatra rehetra, izy ny narinany zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy zany. Izy ny voalohany, izy ny nendohana, izy ny fototra. Rehefa mandinika ihany koa, mandalina mijery
ireo rakitsoratra mikasika ny atao hoe vato fehizoro. Ny rehetra dia makany amin'ny baiboly avokoa. Ary de azo lazaina fa ny foto-kevitra mikasika ny atao hoe vato fehizoro, indrindra ny toerany, dia nitovozina tao amin'ny baiboly. Ary de ambaran'ny baiboly fa Jesosy Kristy no vato fehizoro. Zay nofidin'Andriamanitra manokana ary napetrany. Andriamanitra no mametraka io vato fehizoro io. Tsy safidin'olona io, tsy safidin'izy vato fehizoro akory, fa Andriamanitra no nametraka azy. Anisan'ny famaritana zay omeny voambolana ny amin'ny atao hoe vato fehizoro no hoe ny miazona ny rehetra, qui tient tout l'ensemble. Miazona ny rehetra, isika hoe ny ambiny, araka ny lazaina teo. Misy ihany vato ray, izay mitovy lanja amin'ny vato fehizoro, satria miazona ny rehetra koa izy. Ary ampiasaina eo amin'ny fanaovan-trano na ny fanaovana ouvrage d'art, ny tetezana, ny vavahady, ny tafo atao amin'ny vato sy ny sisa. Dia ny antsoina hoe vato ifaharana na clé de voûte. Fa ny clé de voûte na ny vato ifaharana de izy no apetraka afarany. Fa ny vato fehizoro kosa, izy no voalohany sady miazona ny ambiny rehetra. Foto-kevitra lehibe. Eo amin'ny ohatra raisiny soratra masina manazava ny amin'ny fiangonana izay trano orin'Andriamanitra sy ny tenantsika izay tepoly honenan'Andriamanitra koa sady orin'Andriamanitra ny amin'ny vato fehizoro. Ny fiangonana mako de trano orin'Andriamanitra ary Kristy ny vato fehizorony zany trano zany. Ary isika kosa ny mpino ny vato velona zay atambatra ho trano fanahy no ny firaisana amin'io vato fehizoro io ka mampanjary azy ho fiangonana velona. Zany no nazavan'ny Paoly azy ary nazavan'ny Petera azy koa eo amin'ny vaky tenitsika. Marihana fa ny rihatra na ny lion zay mampiray sy mampifamatotra ny vato fehizoro amin'ny vato ambiny rehetra dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mampiray an'i Kristy amin'ny mino rehetra. De ny fanahy masina zay nomenantsika tamin'ny alalan'ny batisa sy noho ny finoana. Hanika hoy soratra masina hoe raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy de tsy azy izy. Tsy azy izy. Raha misy kristianina vato zay ao amin'ny fiangonana, anorenana ny fiangonana, nefa tsy manana firaisana amin'ny Kristy satria tsy manana ny fanahy masina, satria tsy mivelona ny asa amin'ny fanahy masina, satria tsy manaraka ny torolalan'ny fanahy masina, de tsy isy am-piangonana izy. Tsy vato velona fa vato maty. Koa ny atao hoe vato velona de zay tafaray am'le vato fehizoro noho ny asan'ny fanahy masina. Ary fantatsika fa ny vavaka no tena iazonantsika ny hery sy ny asan'ny fanahy masina. Fa misy trano izay orin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy koa ao anatin'ny fanambarana. Efa voalazako teo, ny tenantsika zany. Ny tenantsika zay ambara fa tepolin'Andriamanitra. Trano itoeran'Andriamanitra na honenan'Andriamanitra. Araka zany, ny fiainantsika de miorina ao amin'ny Kristy sy ny teniny. Kristy zany no vato fehizoro ny fiainantsika. Kristy no vato fehizoro ny fiainantsika. Araka zany, satria vato mafy, vato voafantana, vato vita sedra, io vato io, vato azo antoka, de mafiorina ny fiangonana zay miorina eo amin'ny Kristy vato fehizoro. Mafiorina. Araka zany koa de mafiorina ny fiainan'ny olona zay miorina amin'ny Jesosy Kristy vato fehizoro.
lay vato voalohany sady vato azo antoka. Zao ary ny fanontaniana, iza ny voalohany eo amin'ny fiainatsika? Iza ny vato fehizoro ny fiainanao? Raha voateraka ny zaza, raha voateraka ny zanakao, lafady, iza no apetraka ny ray aman-dreny ho vato fehizoro, hanorenana ny fiainan'ny zanany, ny fitaizana azy sy ny fibeazany. Iza? Tsy Jesosy? Zany ny hevitry ny batisan'ny zaza. Ary raha vao mifomarainy sika, vao misokatra ny sainana, misokatra ny maso, iza no ametrahantsika ny fiainana zay ho diavintsika mandritry ny andro? Iza? Iza ny vato fehizorony androtsika? Iza? Misy raha vao mifo de avy hatrany de miakanjo, misasa de mietrehitra, anao an'izao a, anananitsy a. Misy aza mandeha makany amin'ny horoscope, izy ny manontany. Misy ndray makany amin'ny boky, ary misy makany amin'ny internet. Se ny tambajotra maro samihafa any ny karoka. Iza ny vato fehizoro anorenanao ny fiainanao mandritra ny andro? Iza ny vato fehizoro ny andronao? Raha vo hiatrikasy ianao ninonino zany, na any am-piasana, na ao tokatrano, na any am-piangonana, na eo amin'ny fiarahamonina, vo hiatrika asa ianao, aorinao amin'inona zany asa zany? Apetraka ao amin'iza ny fiantohana izany asa zany? Amin'ny fisainanao sy ny herinao? Sa amin'iza? Iza ny vato fehizorony asanao sy ny ataonao? Iza? Vao mieritreritra na mikasa anao zavatra ianao, amin'iza no ametranao zany? Iza ny vato fehizorony ho avinao? Iza? Koa de aza gaga, raha miovaova ny fiainam-piangonana indraindray, manao yo-yo. Indraindray moa de misy tsy mitanisa afa-tsy lay rehefa le ambony iny izy. Iny ihany fa le lavaka iny mody fafany, mody tsy teneniny, fa manao yo-yo. Indraindray mangatsika, indraindray mafana. Ny antony de satria tsy nifiraisana amin'ny Kristy le tena vato fehizoro, no miantoka ny fiainana sy ny asan'ny fiangonana fa vato hafa. Nitsomponina tety sy teroa, avy amin'izao tontolo izao, avy amin'ny akingan'ny olona fotsiny ihany. Hoy lay filoham-piangonana anankiray zay, tsy ampafirin'ny entreprise nentiko ty. De very ny fa entreprise-ny ny fiangonana. Hanika tsy fitovozina avy amin'Andriamanitra, avy any ambony. Tsy avy amin'ilay firaisana amin'ilay vato lampy. No miantoka ny fijerena na ny vina ny fiangonana. Tsy avy amin'ilay vato voazato etra, ilay vato tsy miova, na sady tsy miovaova. Hanika dia mandeha gona ny fitenitsika. Miovaova. Fa ny fiainany fiangonana, fiainana miorina ao amin'ilay vato tsy mihetsika, ilay vato tsy miova, ilay vato tsara paika. De tokony ho fiainana milamina tsara, fiainana mirindra, ary ho hitatsika fiainana tanteraka sady lavorary. De azagaga raha milangilana ny fiainam-panahin'ny kristianina indraindray. Satria tsy ny fifamatoram-pitiavana, tsy ny fitandremana ny teny n'Andriamanitra, tsy lay teny tonga nofo, lay vato fehizoro, no mibaiko ny fiainany, fa filan-javatra, fanarana fomba mampanao fotsiny ihany. Misy ange rehefa anontaniana hoe inona no
protestanta anao de satria zay tsy katolika. Misy aza miteny any anay mirazam-be anay efa protestanta. Finona ny maha protestanta anao? Mpitory vavolombelona ny hevitry hoe protestanta, confessant. Qui proteste, qui confesse. Ka raha tsy manana firaisana am'ilay vato fehizoro de mandary tsy mafiorina. Ka de azagaga raha feno tahotra sy fanahina ny mpino sasany matetika. Jerenao ndraindray ta ohatrany mafana fo be, tsisy ohatran'izany mihitsy. Misy rivotra kely mandalo, iny fa midaraboka. Misy tafio-drivotra kely mitsoka, iny fa dia mibara raoka eo. Satria tsy nono, tsy tokisan'ny feno, ny herin'ilay vatolampy voazatoetra, fa mitoky amin'ny olona, mitoky amin'ny manodidina, mitoky amin'ny namana, mitoky amin'ny fijeren'ny hafa, fa tsy mitoky amin'ny fomba fijeriny ilay vatolampy zay voazatoetra ary natao ho fehizoro. Iza ny fehizoron'ny fiainanao? Iza? Fa ny fiainana mafiorina, anjakan'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana de fiainana tafatoetra maharitra amin'ny fahatokina ilay vato fehizoro. Satria tsy mihetsika ilay vato fehizoro dia tsy miontsina koa ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana. Zany ange niratsika, inona no asaraka amin'ny fitiavanao Jesosy? Nefa indraindray vao misy orotany kely fotsiny orotan'ny fiainana, aiza ianao Jesosy? Riavana, ny fiangonana sy ny olona miorina ho trano fanahy eo ambon'ilay vatolampy voafidin'Andriamanitra sady napetrany dia iasany. Ampisehoany ny maha-Andriamanitra azy, ampisehoany ny maharay mandrakizay azy, ampisehoany ny fahazavany mahagaga, asainy mampiseho ny hatsarany. Anehoany fa miasa ao amin'ny vato rehetra tafaray amin'ilay vato fehizoro izy. Ary zaho sy ianao zany vato zany. Zaho sy ianao zany. Miasa. Vato mahery. Vato kapabla ny mihazona hatramin'ny farany. Ka mampahery sy mihazona ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana tsy hiovaova. Fa ny fiangonana sy ny olona miorina amin'izany trano fanahy zany koa dia anehoany zavatra mahagaga ny hery ny fitiavany. Hoy Petera, tsara ny tompo zay atoninareo toy ny vato velona, ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Raha arakitsika tsara zany, dia hitatsika fa tsy tafaray amin'ny vato fehizoro fotsiny, ny vato tsirairay, fa tafaray amin'izy samy izy. Ny vato velona dia sady manana firaisana amin'ilay vato fehizoro, no manana firaisana amin'izy samy izy. Ary dia izay no ahorona fiangonana tokana ho koinonia. Ary zany firaisana zany dia loharanom-pamokarana sy loharanom-pahombiazana be. Miantoka famokarana sy fahombiazana be. Raha miray amiko ianareo ny tomboka mitoetra ao anatinareo ny teny, angatao zay tianareo. Tsy ianareo ny mifidy afo zany mifidy anareo ka naniraka anareo mba handesy amo, ary aretan'ny vokatra reo. Mamokatra sady mamokatra vo maharitra. Raha mamaky ny bokan'ny asan'ny apôstôly teo isika nanaraka tsara, dia hitatsika ao fa misy asa zay nilain'ny fiangonana no ny fivelarana. Ny atsotsika hoe asa sosialy, mizara akanjo, mizara lamba, mizara sakafo. Ary efa nanontaniany ny apôstôly hoe tokony isahanan'izany koa nareo. Dia hoy ny apôstôly, tsy tsara
raha mandao ny vavaka sy ny fampianarana ny teny zay fa andao izahantsika olona anao zany. Olona feno ny fanahy, riavana malala. Atao inona fanahy masina izara mofo sy izara akanjo ary izara sakafo. Atao inona? Zany ny fanontaniantsika. Fa raha Andriamanitra no anontaniana de mazava. Fa na eo amin'ny fizarana sakafo sy ny fizarana akanjo aza, eo anivon'ny fiangonana, eo amin'ny asan'ny fiangonana, eo amin'ny asan'le tafaray amin'ilay fototra tsara, ilay vatolampy tsy miova, dia asa mitaky firaisana aminy. Noho zany mitaky ny asan'ny fanahy masina mampiray aminy. Ka de mizaha aminareo olona zay nandray ny fanahy masina ho tendrena ho am'izany asa izany. Inona ny lesona raisina am'izany? Miorona amin'ny firaisana am'le vato fehizoro ny asa rehetra amin'ny fiangonana, na inona na inona. Mila firaisana, mila ny fananana sy fivelomana ny fanahy masina sy ny herin'ny fanahy masina. Na ny fivavahana, na ny fitorinteny, na ny fampianarana, na ny fanadiovan-trano, na ny fitantanana, na ny fitoamanentana, na ny fikirakirana maro samihafa, na ny fanaovan-tsakafo, na ny fanaovana nettoyage, ny fanaovana surveillance, ny fitendrena mozika, ny fihirana manokana, sy ny sisa sy ny sisa. Mila ny fanahy masina, mila ny firaisana amin'ny Kristy, mila ny asan'ny vato velona zay manana firaisana amin'ilay vato fehizoro. Zany no asan'ireo mandray hery sy fahavelomana aminy, zay hoentiny maneho fiombonana, manompo ary manome voninahitra azy. Hanika mahavokatra sy mahomby, mahavokatra sy mahomby. Rehefa manaraka tsara ny asan'ny apôstôly toko fahenina io tsika, hoy ny andininy fahafito, de nandroso ny tenin'Andriamanitra ary ny amaro ny isan'ny mpianatra. Zany hoe namaka tsara, nandroso, ny tombo, ny velatra, ny fiangonana. Ary moa tsy zany ny fikendry napetraky ny sorotrasan'am-piangonana ho amin'ny taona 2024 teo amintsika. Zany le fikendry, fiangonana mitombo sy mivelatra ary miorina tsara. Andeha ampina hoe eo ambonin'ilay vato fehizoro indrindra. Inona ny atao hoe vato fehizoro indrindra? De le vato fehizoro mafy, azo antoka, tsy miova ary indrindra miantoka fahavelomana sy hery ary fahavokarana be sy fahombiazana ho an'izay manana firaisana aminy. Jesosy Kristy no lay vato fehizoro zay mampiorina sy orenan'ny fiainan'ny fiangonana ary mampiorina sy orenan'ny fiainan'ny mino, ahatonga zany fiainana zany ho fiainana tanteraka. Zao avo ny tompo mba hananany fiainana sady hananany be de be. De ho amintsika rehetra ne zany fiainana izany. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, hitantana anareo, hitarika anareo, hanana fiombonana amin'ny Kristy Jesosy. Ary indrindra hivelomanareo azy ho tena vato mafy orina, ho vato fehizoro indrindra. Ka ankalazaina ao aminareo ny voninahitra lay vato tsara, lay vato lampy mahatoky, ary ankalazaina ao amin'ny kosa ianareo ho voninahitry ny ray. Mahatoky lay ny antso anareo, miorena tsara amin'ny izy atanteraka. Amen.
ianareo no vavolombeloko ny tompo ary izao no Andriamanitra. Ko andao isika hiaraka hitsangana aneo ampahibay maso ny finoantsika. Mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalra nanapaka ny Ponty Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to, avy any ny aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina manera an'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia mbola mpifaliana trano ry havana miara-banantsika anio amin'ny anaram-pitandrina sy ny komite FPMA Toulouse any amin'ny tokantranontsika tsirairay aviana. Toy izao ny vaovao voaray eto am-pelantanana. Vaovao nasionaly, fanasana zaikabe sampana vehivavy kristianina iraisana, sampana lehilahy kristianina iraisana. Lehilahy sy vehivavy miara-mihetsika mibanjina ny ho avy. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay, mba ho an'Andriamanitra na lehibe ny hery fa tsy ho aminay. Korintianina 2:4-7. Ry havana,
Ampitombona aminareo lalandavany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Fifana lehibe ho ana sampana vehivavy kristianina sy ny sampana lehilahy kristianina FPMA ny mampandresy sy manasa anareo vahoaka an'Andriamanitra anatrika ny zakabe 24 izay ho karakaraina sy ho tanterana eo anivon'ny faritany afovoany Atsinanana. Ny 19, 17, 20 oktobra 2020. Ny toerana dia any amin'ny centre Igny 91 430 région parisienne. Mitsinjara toy izao ny sarandasa. Ny zoma sabotsy alahady 110 €. Ny sabotsy alahady 80 €. Ny alahady reriany 14 € plus participation aux frais 5 €. Fitoam-bavaka sy fiofanana. Ny fitoam-bavaka nasionaly isan'andro dia hisy fandaminana vaovao noho ny déconfinement. Mitohy ny fiofanana SAP KNPL ny alarobia amin'ny 7 alina. Misy traduction simultanée isaky ny fitoam-bavaka hariva. Ny modalité de connexion rehetra dia atsika jerena ao amin'ny https://fpma.church.news. Rojom-bavaka, ny brofoy be sy ny FPMA nisy dia mangataka ny FPMA manontolo hitondram-bavaka any ray aman-dreny mpitarina Zozo Randriamanantsoa izay marary mafy eny amin'ny hôpitaly. Vaovao tafo rakom-pisaorana. Fianakaviana iray tsy mitonona anarana dia manao rakom-pisaorana 600 € ary atolony ho an'ny fiangonana. Korintianina 2 toko 7:10. Ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hoanina dia anome sy ahabe ny voa hafafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Filazana manjo FKMT. Ny fianakaviana ny fiangonana FKMT dia mampandray antsika fanodimandry tany Marseille tamin'ny zoma 20 aprily Andriamatoa Rafanomezantsoa Andriamampianina, fantatra amin'ny anarana hoe Fano, izay mpiandraikitra chef de chœur choral FKMT ary mpitendry orga FKMT teo aloha. Filazana teraka. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. Psaume 116, verset 5. C'est avec une grande fierté et plein d'amour que Toun et Elso vous annoncent l'arrivée de leurs petits frères Tiresi et Van Randianavjon le 30 avril 2020. À Dieu seul la gloire pour son amour immense. De la part des parents, Randianavjon Tuju et Soafar. Filazana teraka faharoa. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains chapitre 11, verset 36. Après 8 mois et quelques semaines à être confiné dans le ventre de Némi, Randiamanatena Soar Iriela a enfin décidé de montrer sa belle frimousse ce 3 mai 2020. À Dieu seul la gloire. De la part des parents, Randiamanatena Soreo et Zuli. Rojombavaka, mampatsiatsika fa misy ny rojombavaka isan'andro amin'ny 12 atoandro. Efa nisy tabilao nalefa ny vondronasa fianam-piangonana mikasika ny sujet de prière. Sampana zava-maneno. Ankalaza ny isa-taonany ny sampana zava-maneno ny sabotsy 13 Mey sy ny alahady 14 Mey 2020 koa fandiden'izao ny daty. Isy fiofanana sy fampopivavahana amin'ny alalan'ny Conf-Call sy YouTube amin'izany. Rakitra sy adidy. Mbola manentana antsika hanao ny fanohanana ny asa-piangonana arabola amin'ny alalan'ny virement, ny chèque ary ny lien Eloaso amin'ny alalan'ny carte bancaire. Miangava antsika ifandray amin'ny diakony mivala na ny filohan'ny sampana raha mila fanampiana manokana amin'ny fomba fanatanterahana izany. Misaotratsika rehetra tsy ny salasala namaly ny antso am-pitiavana ary nanome amin'ny fifaliana trano izay fotsika ampandrosoana ny asan'ny fiangonana. Vokatra Pentecoste. Isy fanateram-bokatra amin'ny alahady 1 Mey 2020 toy ny fanaotsika rehefa Pentecoste
ka miomana amin'izany isika. Katekomena, isy ny fampianarana katekomena androany amin'ny efatrora tolakandro amin'ny alalan'ny visioconférence. Étude biblique, isy étude biblique ny talata fa 12 May amin'ny valo arivo alalan'ny visioconférence ihany koa. Eto am-pamaranana dia matoky ny fiazonantsika ny finoana sy ny fiombonana na dia amin'ny vanim-potoana sarotra azy, satria manana tombo velona sy mahery ary miasa isika. Ary manentana antsika hivavaka ho an'izao tontolo izao araka ny baiko ny soratra masina. Mitondra mavaka sy mampahery ny tsirairay amin'ny dingana vaovao miandry antsika dia ny déconfinement rampitso araka ny fandaminan'ny mpitondra fanjakana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko ny Tompo, dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Mbola iaraka hivavaka isika. Dia mbola misaotra anao izahay Tompo malalo tamin'ity fotoana ity izay nampatsiarovanao anay indray ny lanjan'ny fiankinana aminao. Ianao Jesosy ilay vato fehizorinay. Misaotra ihany koa Tompony tamin'ity confinement ity izay fotoana nomenao andinianay tena mba hiovanay famindra, mba homendrim-pitokisana anao. Ankehitriny koa izahay Tompo dia mitondra eto aminao ireo olona rehetra mbola misalasala amin'ny fanarahana anao. Mety izy ianao andondonao am-pony izy ireny Tompo ka hiverenany aminao. Tondra eto aminao ihany koa ny fiangonana kristianina eran-tany. Toloro ny saina avy aminao satria ndrahanao ny tsirairay avy Tompo, ho vavolombelonao, ho fanasiny, ampiseho ny fahazavanao mandrakariva. Mbola mitondra eto aminao ihany koa izahay Tompo ny fitediavana trano fiangonana, izay toerana iombonanay amin'ny fiderananao sy hanomezanay voninahitra anao. Fantatrao ny etaetanay amin'izany Tompo, koa bitsio aminay ilay lalana tsara tokony andehananay amin'ny fitediavana izany raha sitrakao. Tondra eto aminao ihany koa ny tokantrano rehetra n'aiza firenena misy azy ireny. Ankehikezy eo aminao mba hiverina amin'ny firahalahiana, hiverina amin'ny fiainam-bavaka ka ny fiadananao ane Tompo anjaka amin'ny isa-tokantrano. Tsy feno izany vavaka izany Tompo ka ampiarahanay amin'ilay vavaka tsara izay nampianarinao anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay hanina sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Alohan'ny afatra sy ny tsodrano dia ataontsika ny hira fanampiny 420. Feel
misy nahita mpamontena afa-tsy taminao nanaiky anao tsy manoterena hitondra lava ny tanànao maherina tsotra nao mahitantana aizako mandesy mizotra milala marina sambatra ao Jesosy manananao zay tompony sambatra ao Jesosy miankiny eo antratranao ampiany fitiavanao ampiany filokoanao raketiko ao ampoleladava fareharehaky anao nasehonao ilay fahefana mandasy aroko ka niala marina teo lay Satana zay fahavaroko tsy misy maharombaka akory zay eo an-tanànao izany indrindra no ilazako fareharehaky anao sambatra ao Jesosy manananao zay tompony sambatra ao Jesosy miankiny eo antratranao ampiany fitiavanao ampiany filokoanao raketiko ao ampoleladava fareharehaky anao zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana aoka hitombanday mahereza dia raisy ny tsodrano tonoana amin'ny anaran'ny tompontsika ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amen